isaorana ireo taranaky ny fijika ambody fahatra maritiora izay tonga maro tokoa ny ombombavaka ary ihany koa naneo fiarah-miasa amin'ny fantanterahana ireo ezaka samihafa izay natao teto amin'ny fiangonana. Ny dingana lehibe izay ampitaina amintsika taranaky ny fiangonana ny fijika ambody fahatra maritiora dia ny amin'ny famaranana ny fankalazana ny fahadimy amin'ny 500 taona ny fiangonana. Misy ny tanjona apetrakantsika ao anatin'izany dia ny famitana ilay efitra lehibe ao amin'ny akany. Koa mandritra ny volana desambra dia anatanteraka hetsika isika ny volana desambra manontolo dia hetsika ho ataontsika ezaka ataontsika mba anaovana an'izany akany eto ambody fahatra izany. Ny alahady 4 desambra dia natokana mba ho alahadin'ny mpitandrina fa io alahadin'ny mpitandrina io amin'ity taona ity dia atokantsika manontolo ho an'ny akany, izany hoe alahady atokan'ny mpitandrina mba fandraisana anjara ho fanambarana ny akany eto ambody fahatra. Isy ihany koa ny alahady izay atokana ezan'ny sampana andraisana anjara ny sampana rehetra, eo ihany koa ny fandraisana anjara ny dekona sy ny olona ary ny krismasy azy dia mbola atokantsika ho amin'izany ezaka akany izany. Dia manentana antsika taranaky ny efijika ambody fahatra maritiora mandritra ny volana desambra samy tonga ety ambody fahatra sika amin'izay mahafaka antsika mba handray anjara ho amin'ny ezaka fanamboarana ny akany.